amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina vavakisika faly ny foko Andriamanitra rainay io lehibe loatra ny fitiavanao anay zanak'olombelona indrindrandrindra ny nanoloranao ny zanakao malalanao nafoinao teo amin'ny fijaliana hijaly ho faty ho viravirain'ny olona hiomezan'ny olona ho fitiavanao anay ataonay ahoana ny anadino any Kalvari sarotra ho anay ny anadino zany satria mifamatotra amin'ny tantaram-piainanay mifamatotra amin'ny hoavinay mifamatotra amin'ny mandrakizainay izany ka dia tsy adinonay mandrakizay ko dia raina mandrakizay ny anaranao ankehitriny ary raha andreny amin'izany ray izahay velombelomy aty anatinay ny hamaminy izany fitiavanao anay izany Kristy amin'ny anaranao Jesosy zay maty ho anay ka nitsangana ho anay no anaovanay izany bavaka izany amen. Mpeno malala mitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo fifaliana ho ahy ny mbola mamangy atsika rehetra naiza ny toerana misy misaotra atsika izay manao teny famporosiana naiza misy atsika na ny Madagasikara na ho an'ireo any ampitan-dranomasina dia mampahery tokoa ka ny Tompo omba anareo mianakavy na amin'ny asa fivelomana indrindra ho amin'ny asa fanompoana tsy haiko koa ny tsy saotra ireo mpiara-miasa rehetra malala eo amin'ny onjam-peo maro samihafa izay mifanometanana amin'ny ahafahantsika mampita izao afatra izao mitoy isika ary miroso amin'ny fandalinana indray ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy dia androany isika irosony amin'ny hoe ilay nafoy ampatsahivina ho atsika tsiraray fa azonao atao tsara ny mamerina miaino zany indray ho an'izay tsy naharaka tsara na mbola te hamerimberina amin'ny alalan'izao fomba anankiray izao dia miditra amin'ny page Facebook raha manatombotsoa Jean-Luc dia ao no ahafahanao misintona azy na miaino koa aza no fo ahafahanao manaraka izany azonao tao koa mizary zany ho anamana izay mila handray azy matetika koa isika mety mifanontaniana zay miaingy avy amin'ny fandrenesantsika zany dia afaka manoratra amin'ny adresse mail pastourjeanluc@gmail.com dia irosoaritsika amin'ny fampianarana ny iopanan'ny itilo hevitra antsika ty androany dia amin'ny Matteo 7:20 andininy 5:70 sy 4:70 Matteo 7:20 5:70 4:70 ny anaran'i Jesosy mibaka ny teny ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra ary no tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli lama sabachthani zany hoe Andriamanitro nahoana no dia mahafoy ahy ianao amen. Ilay nafoy any ampitan-dranomasina dia be amin'izao fotoana izao ny olona mamono tena satria tsy mahazaka ilay hoe mipetraka irery tsy mahazaka ilay atao hoe irery misy koa raha na dia miara mipetraka amin'ny olona maro izy dia mahatsiaro irery ao anaty vahoaka zavatra misy koa zany ka dia mamono tena ny sasany na dia mbola tanora vao eritrerony azy ary tsy misy zavatra loza indrindra ho an'ny olona dia ny hoe maty irery ny fahafatesana dia samy malala tsika fa samy tsy maintsy andalo zany ny maty dia iraisana avokoa ary ho amin'izany avokoa fa ny zavatra atahoran'ny olona indrindra isika malagasy koa dia ny hoe maty irery zany no atambo faratapony indrindra hoe maty irery kanefa izay indrindra no zavatra ho resantsika eto androany ny zavatra nitranga teo amin'ny hazo fijaliana koa dia manataka zany Jesosy irery Jesosy nafoy no resana eo nafoy ny mpianatra izy raha tao amin'ny Getsemane dia efa tenen'i Jesosy hoe kanefa dia andao ahy ianareo
de nandao azy tokoa no mpianany rehefa tonga ny sakoroka rehefa tonga ny fifanenjehana dia lasa tapitra nandositra ny mpianatra ao ihany koa reo olona zay everina fa olona nahita maso sy nahita tombontsoa tamin'ny fahagagana sy ny asa mahagaga nataon Jesosy tamin'ny fotoanandrony ka nioby azy lasa miteny amin'ny omboy ka dia irery ao anaty vahoaka maro tahaka zany koa izy fa zany mbola azo le feriny ihany mbola lefitry ny tompo ihany fa ny tena nangidy indrindra taminy ary mazana tamindrindra de izy natsiaro ho irery ny laozany rainy eo ny zavatra misy atsika hoe ray eo andriamanitro nahoana de mahafoy ainao Jesosy mikikika tena lazaiko mihitsy le tena hoe mikikika miantsoantso an'Andriamanitra tsy de fahita matetika tsy fahita mihitsy ao amin'ny soratra masina zany raha mamaky ny filazantsara anao tsy mahita Jesosy miantsoantso mikikika hoe mivavaka fa raha mivavaka Jesosy de mitokana mivavaka mangina fa eto Jesosy mikikika Jesosy miantsoantso miantso an'Andriamanitra hoe aiza ianao tahaka ny ohatrany hoe olona anankiray zay mitady miantsoantso ary zany mihitsy ny zavatra misy eto hoe Jesosy miantso hoe aiza ianao Andriamanitra raha mitodika amin'Andriamanitra izy ny mahazatra rehefa mitodika amin'ny rainy izy rehefa mivavaka izy rehefa miresaka amin'ny rainy izy tsy miantsoantso tahaka zany satria nahoana satria iray ihany izy ary izy sy ny ray dia iray ihany ka tsy miantsoantso akory izy fa eto am'izao texte atsika zao ndray dia tahaka ny mahita atsika hoe ray nafoy an Jesosy nafoy ilay zanak'Andriamanitra ny fanontaniana mipetraka de zao move tena nafoy ny rainy tokoa Jesosy move tena nafoy n'Andriamanitra ray tokoa ny zanaka zay ny fanontaniana lehibe mipetraka rehefa tena fotorona sy akekezina zany fanontaniana zany dia ho hitatsika eo fa ny fijalian'ny zanaka de tsy fijaliany samby rery fotsiny koa nefa fa fijaliany ray ihany koa ka ny ray ihany koa de niara ory amin'ny zanany satria ny fahafatesana teo amin'ny azy fijaliana de tsy raharahany zanaka ihany tsy ho an'ilay zanaka ihany zany hoe Jesosy rery ihany zany fa raharahany ray ihany koa ary Jesosy de niteny zany eo amin'ny Jana 4:10 andininy 10 Jana 4:10 andininy 10 ny anaran'i Jesosy tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko ny teny zay lazaiko aminareo de tsy avy amiko zany lazaiko zany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa mazava zany teny Jesosy zany fa iray isan'ny ray noho izany ny zanaka zay nijaly teo amin'ny azy fijaliana tamin'ny endriny rehetra tsy nofony ihany nijaly fa ny maha-Andriamanitra azy koa de nijaly ny maizy azy ray manontolo dikany ny ray ihany koa dia niara ory taminy nahalala zany atao hoe fahafatesana zany koa tsy hoe ny zanaka ihany no niarany ny fahafatesana teo amin'ny azy fijaliana fa ny ray nipetraka amin'ny toerany manokana fa ny ray ihany koa de niarany zany fahafatesana zany ka ny fahafatesany zanaka dia azo lazaina ihany koa hoe fahavoazana lehibe ho an'ny ray noho izany izy rotota de samy natsiaro ho nafoy ka raha niteny Jesosy hoe raha Andriamanitra nahoana de nafoy ainao nahoana no ohatrany hoe nangina Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra nangina fa na izy Andriamanitra ray ihany koa ara dia nafoy satria maty ny zanany azadinitsika fa tsy afa-misaraka ireo ka ny fahafatesan'i Jesosy ny fahorian'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana de milaza ihany koa fa ny harany zany koa
ny ray. Ka raha ny antsoantso Kristy hoe Andriamanitro nahoana andeha mafoy anao dia mitahaka ny miteny zany hoy ty mpikaroka malaza anankiray hoe Andriamanitro nahoana koa ianao de nahafoy ny tenanao. Nahoana koa ianao nahafoy ny tenanao. Andriamanitra mahafoy ny tenany. Io Andriamanitra miantsoantso teo amin'ilay fijaliana io. Tsy hoe Andriamanitra very reperaka hoe aiza ry izy Andriamanitra tahaka antsika olombelona zay tratra ny problema ka miampanapana de hoe aiza zay Andriamanitra, fa tena Andriamanitra izay tratrany zany fahafatesany zany ihany koa no hitantsika eto. Ny tiako hatongavana amin'ity fampianarana ity revana de ny ahitantsika hoe ny fitiavan'Andriamanitra amintsika, ny fitiavan'Andriamanitra amintsika de nisy fiatraikany hatrany amin'ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray. Tsy fitiavana tendrombohitra fotsiny, tsy fitiavana fihetseham-po fotsiny, tsy fitiavana aneritreritra, fa tena nisy fiatraikany lalina voalohany tamin'ny zanaka ary nisy fiatraikany tamin'ny ray ihany koa ary fahatelo nisy fiatraikany teo amin'izy rototo. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ireo zavatra rehetrarehetra loza ny tranga mahakasika ny zanak'Andriamanitra ireo dia hatrany amin'ny firaisan'ny zanaka sy ny ray koa voakasika. Ahitantsika ny hoe hatraiza ny hadiriny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Hatraiza ny hadiriny zany fitiavan'Andriamanitra ny olona. Zao nefa mila ilana fitandremana ihany koa ny fanaovana karazana heviteny atao hoe maimaika ka handiniantsika le hoe nafoy. Ina mihevitra le hoe nafoy teo amin'ny azy fijaliana Kristy. Soamantsy isika ny zavatra azontsika, ny zavatra matetika ataontsika satria izay mitakatra ny saintsika dia isika olombelona matetika de misaina an'Andriamanitra miainga avy amin'ny fiainantsika olombelona. Ezahantsika zany ny mitaratra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika. Zay de efa mivoana sahady satria izay no hanotakatra ny saintsika olombelona. Tahaka ny hoe ohatra hoe raha vao miteny hoe nafoy zany tsika de hoe tahaka hoe vady nafoy ny vadiny ka lasa nakany amin'ny vady hafa. Ny zanaka nafoy ny ray aman-dreny na ny ray aman-dreny mahafoy zanaka. Zany mahazatra antsika. De ohatra hoe nafoy ny havany ka tsy misy havana intsony. Zany no zavatra mahazatra antsika zany hoe nafoy satria nahita tsaratsara kokoa noho izay izy na nahita tia mihoatra noho izay izy na noho ny disadisa de ny saraka ka nafoy. Izay matetika ny ao ambadika le hoe afoy amintsika. Fa eto de tena mifanohitra tanteraka amin'izay ny zavatra resahana hoe nafoy. Satria mila apetraka tsara aloha mifanontaniana moa iza moa ity lazaina fa nafoy ity. Iza io lazaina fa nafoy ity. De mazava ny teny fa io ilay lazaina hoe ity no zanako malalako zay sitrako. Izy no henoy. Tsy hoe zanaka maditra de nafoy. Tsy hoe zanaka tsy nirina de narina. Tsy hoe zanaka tsy mateo ty ka hatsipy. Fa ity no zanako malalako izay sitrako. Izy no henoy. Malala nefa nafoy. Ahoana zany? Amintsika ny zavatra tiana, ny zavatra malala, ny zavatra sarobidy tsy afoy mihitsy, tsy arena mihitsy, fa kolokoloina sy tandrovana fatratra. Fa ny azy ilay zanaka malala indray no nafoy. Ary io no maha sarobidy ny azo fijaliana. Ahoana moa zany? Andriamanitra mahafoy ny tsara indrindra ho aminy teo amin'ny azo fijaliana. Raha atao amin'ny fitenitsika amin'izao fotoana tena amin'ny ny atao hoe cadeau faratapony. Teo Andriamanitra nanao fanomezana faratapony. Ka le hoe Andriamanitra nahafoy ny tenany. Zay zany Andriamanitra nahafoy ny tenany de zao ny tsara indrindra
no nomeny teo amina fijaliana. Fantatsika tsara koa ny fepetra takina atao amin'ny fanatitra atao amin'ny testamenta taloha fa manahoana moa ny karazana fanatitra zay takina ho azo ekena dia tsy misy klema. Io modely ambadika io no hita eto. Ary Andriamanitra raha miteny hoe indro ny zanako malalako zay sitrako izy no hainy hoe dia efa tamin'iny fotoana iny sahady ohatra tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy no nanoloran'Andriamanitra azy ho an'izao tontolo zao karazana ohatrany hoe fanolorana iny hoe io ary le zanako ka afoiko ho anareo, atolopo ho anareo. Zay ny zavatra ngeza be, fanolorana ny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona. Inona ny fiantraikan'izany amintsika akoatra ny famonjena amin'ny fiainantsika andavanandro? Paoly apôstôly nahatakatra tsara ary raha ny marina moa dia ny fanan'Andriamanitra no nampahafantatra azy zany. Rehefa nahita hoe ny tsara indrindra no efa nomen'Andriamanitra ho azy, ny tsara indrindra no efa natolotr'Andriamanitra ho atsika, dia vakivava i Paoly apôstôly ny teny ao amin'ny Romanina toko 9 andininy 2:telopolo. Romanina toko 9 andininy 2:telopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izay tsy miaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Amen. Mazava zany tenin'ny Paoly apôstôly zany, mametra-panontaniana isika matetika hoe hanahoana za ty, hanahoana ty fiainako ty, mba inona ny anjara masoandroko sy inona ny anjoana. Zany foana fanontaniana mety miverimberina ao amin'izay. Raha dinina tokoa le fanontaniana dia fanontaniana mitombona, tsy misy maharatsy an'izany. Ary ny olombelona rehetra zay mandihy tany mandainga zay milaza tsy mametra-panontaniana hoe mba nahoana ny fiainako, mba nahoana ty za ty. Fa saingy zao ny valy ny azo omenanao dia ty tsy afaka ny ampanantena aminao hoe hilamina ny fiainanao, hisosa ho azy ny fiainanao, tsy zay ny valy teny omeko. Fa ny azoko omenanao kosa dia ty ny mafy indrindra tamin'Andriamanitra aza ny namoy azy nomeny anao. Ny mafy indrindra tamin'Andriamanitra ny namoy azy nomeny anao, nafoy ny ho anao. Le tena hoe nafoy dia tena hoe tena nahatolotra anao tanteraka ny fananany faharatapony rehetra, nafoy ny ho anao tanteraka. Ka raha toa ary hoy Paoly apôstôly nomeny azy izy ny zanany ny tena tsara indrindra, mova azy izy tsy omeny ihany koa ny akoatran'izany. Io fomba fiteny Paoly io dia tsy hoe mampanantena antsika fa hoe ho azontsika daholo ny zavatra rehetra, tsy zay loatra ny tiany atongavana, fa ny karazana oatra ny manao kilalao teny izy mba hamperitreritra ny olona mpamaky azy sy mpiaino azy hoe zany lanitra zany aza heverin'ny olona ho zavatra tsara indrindra. Lanitra zany lanitra zany aza mbola tsy misy dikany, tsy misy dikany zany lanitra zany. Raha kanefa ilaina nanao izany lanitra izany aza no efa nomenanao, zay no antony. Zany lanitra zany dia tsisy dikany satria le mpanao an'ilay lanitra mihitsy no efa nomenanao, lay tompony. Ka raha anao ilay mpanao lanitra sy ny tany dia aonao izy any Jehovah ny tany sy zay rehetra eo any. Mazava ho azy ny dikan'izany fa rehefa anao ny tompony io rehetra io dia anao koa zay azy, tahaka nataony tamin'ilay zanakadala hoe zay rehetra ahy dia anao manao an'ilay zanakalahy. Ka amin'ny fomba ahoana moa ry havana no ilazantsika fa adinon'Andriamanitra ianao? Amin'ny fomba ahoana moa ilazanao fa nafoin'Andriamanitra ianao? Nefa zany no nataony mo antsika. Raha ataoko amin'ny sary anankiray, ataoko sarisary ihany izy mba ho mora amintsika ny mitadidy azy, ahoana moa ny fiheverantsika? Zany atao hoe zaza anankiray, raha ohatra misy zaza anankiray izay menimenina sy manome tsy mitsahatra manome tsiny ny reniny ary miteny amin'ny reniny hoe tsy tia ianao neny, tsy tia ianao mama,
ina mahatonga azy miteny an'izany satria midongy taminy izy mba hividiano bonbon eny an-tsena de ny reniny tsy nanome azy an'io bonbon io fa na ny lalany ihany nizorana de tezitra le zaza de velivelesiny sy kapokapohany reniny de hoe tsy tia any eny tsy tia any eny sary fahitantsika matetika zany nefa amin'io fotoana io indrindra ny zavatra misy de le reniny eo ampanaovana sakafo mbola kapohany tsy tia any eny de ny reniny amin'io tsy mamaly fa de ny rarahany ihany no atao mahandro sakafo misoron'afo mikopaka ny afo mibata ny vilany mamay mbola mampirina trano ray avy eo na de efa vizaka avy nandeha nanao ny raharaha rehetra ary rehefa tonga ny alina ka vizaka lay zaza tsy mahita tory de manafosafo ny lamosiny sy ny lohany mba hampahita tory azy io sary anankiray de eo amin'ny ilany nefany a lay zaza miteny hoe tsy tia any eny satria tsy mividy bonbon ho anahy de asa mazava aminao nga matiako tenenina hoe fahadalana ny an'lay zaza satria bonbon anankiray mety tsy mihoatra ny 3 na 4 na 5 mividiny anankiray nefa lay reny manao zany rehetrarehetra zany zay tena atao hoe miatokaina mihitsy de fatatsika fa movy mitombona lay ten'lay zanaka tsia mazava ho azy tahaka ny kotsika riavana manoloana ny problema atsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika andavanandro tsy manamaivana mihitsy ny olana manjoatsika sanatry na izavy am'teny zao koa de manana ny olana zay mianjady aminy ary samy manana ny olana atrehantsika fa ny fanontaniana apetrako aminao zay mety atao hoe tena adifotro n'zany atao hoe olana zany ka mieritreritra hoe adin'Andriamanitra na nafoin'Andriamanitra ianao move possible ilay Andriamanitra zay nafoiny tsara indrindra ho anao teo amin'ny asijaliana no eritreretinao na de ray segondra kory azy hoe nahafoy anao sao de tafahoatra loatra zany voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakisika misotranao zay Andriamanitra noho ny teninao mampahiratra ny masonay fa efa nafoy nao ny tsara indrindra dia ny Andriamanitra anao ny tenanao mihoatra noho ny zavatra rehetra satria tompony zavatra rehetra ianao kanefa dia nafoinao ho anay zany aza velanao herikerika tsony ary zay am'izao sisa zao ary ho alay-panahy hanometsiny anao hoe tsy tianay ianao na adininao zay na nafoinao zay fa ataovy makasitraka anao noho ny famonjena zay fa nomenao anay